Misaotranao Andriambavy Tale ity sekoly ity. Miarabantsika rehetra amin'izao andro asaramanitra ny vehivavy izao. Miarabantsika satria andro lehibe ho antsika io. Indray mandeha isan-taona nefany tiantsika no manamarika azy. Ka alohan'ny andraisako fitenenana fohifohy dia miangavy kely ako ny filohan'ireto fikambanana anankidimy izay mikarakara n'ity lalonana androany ity. Satria ny Interclub moa ny androany no manao an'ity lalonana ity. Interclub izay ahitantsika association anankidimy. Reto avy izy reto. Ny association Accueil Madagascar dia miangavy ny isaky manonona zany dia mba gaviako ny filohany mba anatina. Amitié franco-malgache. Raha tsy ao ny filohany dia zay fikambanao aminy afaka misotro tena azy. Minerville International. Et Madame Jensanganumou des gouverneurs Minerville. Misy optimiste international j'ai misy club anankitelo dia ny club international ny doyen, club international ny Mandroso, et club international Antananarivo Tanamasoandro. Tsara ihany koa angamba manamarika fa ny androany'ity interclub ity dia misy madame anankirofo. Anankitelo izy moa zany fa ny eto toerana dia i madame Maria Pala dia mangatako izy anatiny. Matoa zany maka fitenenana eto androany zany dia tsara marihana satria isan-taona zany, isan-taona ihany zay no erahanay manamarika an'ity andron'ny vehivavy ity. Dia manao isan-taona zany miova ny club tsirairay manao ana tournante zany no mandray fitenenana no miassurer ny présidence zany dia zay mahatonga ny ONCDM amin'ny groupe amin'ity taona ity mandray an'ilay présidence an'ilay izy. Zay. Madame la présidente, Madame Chaouia, le dialogue, Madame ohatrany hoe hovahotra ihany ny lela raha miteny rehefa mahita an'ireto ankizy efa tena mahay dia mahay maka fitenenana na le ankizy tena le mbola kely na le reto efa sakatsakany nefa moa zany tsy maintsy mandalo amin'izany ihany dia atao zay mety. Arabaina moa zany efa vita ny araba teo. Ampatsahivina ihany hoe inona moa ny asan'ity interclub féminin, interclub international féminin. Ny asany moa zany araka ny lazaiko teo amboalohany dia ny manao action anankiray iombonana. Akoatra ny iombonana io mantsiny ireo club tsirairay ireo dia mandray manao asany any club tsirairay avy. Fa dia nanokana isaky ny 7 mars dia manokana action anankiray erahana. Ny tamin'ity taona ity zany dia sahana ny fidina ny eo amin'ny fanabeazana, fanabeazana. Inona moa ny thème-nay tamin'ity dia ny hoe ny zaza tsara taiza dia harena ny ho avy. Nos enfants, richesse et avenir. Mafonja dia mafonja zany ary fantatritsika ny toeran'ny fanabeazana eto amin'ny eo amin'ny fampibobona sy eo amin'ny fandrosoana ny firenena zany. Izay nahatonga anay tsy nisalasala manokana kokoa zany ny actionnay amin'ity andro ity any amin'ny fanabeazana. Inona moa no nentinay? Zavatra kely ngamba nentinay androany fa
dia zavatra vokatry ny fo satria ny zavatra nentinay androany dia participation zany hoe zany fandraisana anjara ny club tsirairay avy. Nafahanay zany zay fandraisana anjara ny tsirairay avy amam-bola zany nafahanay anokana le bibliotèque androany. Tsy vitany hoe bibliotèque le meuble zany fa koa nanampidirana misy boky ao anatiny. Ireo boky ireo dia misy ny vidina. Misy io nefany avy aminay tsirairay avy. Avy amin'ny fontsonay tsirairay avy. Fa ny tononoko kelo eto zany fa mbola hitantsika eo zany inaviny ao anatiny. Misy zany bibliotèque rose maro samihafa izy ao. Reo zany dia ohatrany hoe fanaporisihana ny ankizy ho tia mamaky. Zava-dehibe ny mamaky eo amin'ny fanabeazana zany. Misy ny bibliotèque rose araka lazaiko teo, misy koa ny bibliotèque verte. Reny zany dia ho an'ny ankizy, ireo ankizy ireo indrindra zany izay manana ino moa zany le classe asama moa zany raha fantatsika. Le classe asama dia classe ankizy zany izay mianatra zany ao amina fomba volana dia miezaka hiatrika ny CEPE, miezaka hiatrika ny classe CEPE sy anana ny diplôme CEPE zany sy niveau classe de 7e moa zany. Classe de 7e moa zany sa 7e. Reto any reto zany dia tsara mihitsy nareo mampiasa an'ireto anyreto satria tena maro betsaka izy le izy ary tena isan-karazany. Misy livre de poche ihany koa, misy livre d'enfant, misy ankizikizy ihany koa, ilaina daholo reto zany. Hitantsika eo rehefa tonga tsy amin'ny bibliotèque tsika fa indrindra zany dia nisy nentinay zany boky eo amin'le fanabeazana ary le ohatrany hoe citoyenneté, instruction civique, instruction éducation citoyenne. Izay fantatra fa tena ilaina amin'izao fotoana izao. Ary ny tsara moa dia ny ankizy any amin'ny ambaratonga any amin'ny ambany izy dia efa mba manana base tsara ahafahany miatrika, ahafahantsika manana olombanona, olona manana izay le esprit citoyen zay. Tsy teny akory hoe tsy manana izay esprit zay zao amin'izao fotoana izao. Fantatra nefany fa misy lesoka kely ihany. Izay ny tsara hoe tenyzao dia efa ampianarina le éducation, anomboana éducation citoyenne le ankizy. Izay zany fa tsy tena hoe ho lava taria fa dia mamerina fiarabana ho an'ntsika vehivavy tsirairay. Mbola tay ananina koa, mbola tay erapa sy ame hery lalandava ho an'ny tale sy ireo mpiara-miasa aminy izay manao ny tenany tsy ho zavatra mihitsy mba ahafahany zany manabe andreo zaza eto toeran'ireny. Misaotra dia. Hitantsika teo ny andrem-pahavilanitra fa tena dongadonga sady mitavy ny volo dia mba entindray zany mba soloan'ny lehilahy tena zany izay izy no isolo-tena ny lehilahy irahabantsika vehivavy sy hisaotra solo-tenanay ihany koa maheto amin'ny fototany anay. Madame Ramatoa tatana ny ACFMA, Madame le gouverneur, itsika mpitantana isatsikadiny ao anatin'ny interclub. Itsika tanora zandry zanaka tonga manatrika etony. Ianareo olo manakaja sy tonga manatrika etony. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Miaratsiny ny tenako raha mijoro manatrika antsika tsirairay aby amin'izao fotoana izao. Ialana tsiny ihany koa mitondra ny teny fialatsiny ho an'ny président raha tsy afaka mamotrona izy
ka soloko tena noho ny adidy aman-draikitra zay saninay mirahalahy moa dia tena kominatolony isolo tena anazy amin'izao fotoana izao. Voalohateny dia miarahabantsika vehivavy izay tratry ny valo mars androany fetin'ny vehivavy izay ankalazaintsika isaky ny taona. Zava-dehibe tokotra raha ny vehivavy no ankalazaina n'izany fety izany satria raha ny adidy aman-draikitra izay sanina ao anatin'ny tokantrano fotsiny jerena dia zava-poana ihany ny ao tokantrano raha tsy misy ny vehivavy. Eny atseny an-dalana rehetra eny toy ny voninkazo manaingo ny arabe, manaingo ny rehetrarehetra eny am-pandehanana eny ny vehivavy ka rariny dia rariny raha misy ary atao manetriketrika izany fankalazana ny andro natokana ho an'ny vehivavy izany. Ankoatr'izay dia isaorana manokana ihany koa ho anareo tonga ety amin'ny fokontany, tonga indrindrindrindra eto amin'ity toerana izay misy ny akany natokana ho an'ny sahirana ity. Lavitra dia lavitra ny tanàna misy atsika ary somary ambanimbanivohitra, tsy nataonareo na lavo tany anefa izany fa dia tonga nareo. Zava-dehibe ho an'ny fokontany, zava-dehibe ho an'ny fitatana ny sekoly ny fahatongavanareo ety ary hery lehibe tokotrany ho azy ireo. Hery lehibe ho azy izy ny fahatongavantsika tsiraray avy ety satria raha ny situation'ny fianarana ny jerena na ny zavatra ny tantarainy teo dia anisan'ny fianarana tena sahirana. Raha nisan'ny mpianatra ny teneniny teo dia maro dia maro izay ao anatin'ny fokontany mahita tena maro ary sahirana tokotra amin'izareo. Eny na ny fianarana ary dia hita hoe tery dia tery. Ontsany fo mahita an'izany efa tsy hita izay atao na izy ireo ary dia efa mitaraina matetika hoe misy an'izao tsy hitanay izay atao dia eto dia manara roatra antsika tsiraray aby. Raha misy ny azo anampiana anazy ireo eny fa na dia fanitarana ny sekoly fotsiny ary dia mangataka izay fokontany miaraka aminy amin'ny fanampiana izany ankizy izany. Roanjato mahery ireo ny ankizy izay raisiny zareo. Tohanana fotsiny ary satria ny antony anohanana anazy na izay ary dia efa mametra hoe alolo izay tena sahirana no raisiny. Ankizy anisan'ny tena sahirana mihitsy ny raisiny zareo eto amin'ny fokontany nefa na dia izany ary dia tsy ampy no etomanana misy ny ankizy sahirana misy amin'ireo ankizy ireo dia miala avy any an-tokantrano tsy misakafo tsy manao ninino marary efa tonga aty miezaka ireo tompon'andraikitry ny fianarana mikaroka manao izay ahitana an'izany miala vola paosy tena sahirana rehefa tena sahirana mory zareo amin'ny ialana vola paosy dia tena mitaraina mafy tsy hita hoe inona ny azo atoka. Zava-dehibe ho azy ireo no fahatongavantsika tsiraray avy ety. Ny azo ny vanonkolakana hono tanina andrininy tsara. Inona moa no tinambara amin'izany? Raha ny fikarakarana an'ireto ankizy reto na ny vokatra izay niala tato amin'ny fianarana dia efa nisy tokotra ny vokatra. Raha jery fotsiny tsika ny vokatry ny CPS ny 6e sy nitranga farany teo dia mba tsy ilazana hoe 100 isan-jato dia andeha atao hoe 70 isan-jato. Izay nga manao ilazana anazy. Miezaka zany ny mpanabe, miezaka mitantana manao izay isiany vokatra atao anatin'ny fianarana ity na dia hita hoe fianarana natokana ho an'ny sahirana sy tena sahirana indrindra ary fianarana ity miezaka ireo mpanabe ato mitantana. Eo anatrehan'izany ankizy tena atao hoe vavovy izy miala vahany sa manao ahoana tonga eto ho fehan'izy ireo tsara ny ankizy miova tanteraka amin'ny fiainany voka-bato miova tanteraka izany no fomba fijery asa manana ny maha izy anazy dia ankizy mety tamin'ny fianazany dia fanao anisan'andro dia gafigato tokantany fa nandray aman-dreny ary mahatsara izay misy fiovanany ankizy izany hoe mandeha tsara ny fanabeazana atao anatin'izy mandeha ny fampianarana mandeha ihany koa ny fananarana isan-karazany. Ankoatr'izay moa amin'ny maha-fampianarana azy mampianatra ihany koa izy ireo mandeha amin'ny fitondranam-bavaka fa tsy mianatra fotsiny dia mianatra fa tsy maintsy akiny zaroana an'Andriamanitra izany fampianarana izany. Izay moa mahita eto no mahatonga ny ampiana izany. Ankoatr'izay dia eo ihany koa hoe ny azon'ny vanonkolakana ny tanina ny rinony tsara. Andro lehibe ary natokana amin'ny vehivavy androany raha tsy misy ihany koa ianareo vehivavy ray aman-dreny niteraka reny nahitana masoandro reny izay mikolokolo any anatin'ny tokantrano manabe manoro ny zavatra rehetrarehetra izay atao dia angambany dia tsy hisy ny hoe olombaniny eto amin'ity firenena sy ny tany misy atsika ity ary indrindra fa olombanina atao anatin'ity toerana izay misy atsika amin'izao fotoana izao ity. Tsy ho lava teny satria ny fotoana mandroso ny adidy aman-draikitra mbola betsaka
ka dia mamerina amin'ny fisaorana ho antsika tsiraray aby. Mirary soa ihany koa ho antsika reny mpianakaviana tsiraray aby, indrindra ho antsika olo manan-kaja izay tonga tsy nahalavo tany fa tonga bodibody etỳ amin'ny fokotany Ambolokano Masianka atao anatin'ny CFMA izay tanàna somary ambanimbanivohitra hoy izy atao. Tsy neritreretinareo toy ny Anjorom-bala izay raha dia tena tia mijoro ny faranatsinanana teo dia tongavanareo nandaniana fotoana, nandanianareo lasantsy sy ny carburant izay natongavanareo aty. Isaorana ihany koa ny fanomezana izay natolotrareo manokana biblioteka ho an'ny CFMA. Eny zava-dehibe tokoa ohatran'izany fa araka ny nambara teo hoe raha misy ny azo atao dia todiodio maso ihany izy ireo tontolo tanana satria tena sahirana ary miahy tena manokana mihitsy ny fianarana ity amin'izao tsika miteny izao ka izay no izy tompoko lahy, izay no izy tompoko vavy, makatelo la tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Mba efa hita tao vonana ny andro fa sakanantsika kely raha ohatrany tantara ao anatin'ny baiboly dia sakanana kely ilay andro dia nefa ny satry tafatafeto ihany ko dia angambontsika hiroso avy hatrany amin'ilay fitokanana n'ilay fanomezana nataonareo.